Maro antsika nefa nahita maso reny ala na tanety mirehatra reny rehefa mandeha fialan-tsasatra. Vahoaka tanam-polo no hita mifampifondrona hamono afo miaraka amin'ny fitaovana izay tsy voatery hifanaraka amin'izay. Na ireo izay tsy mino ny fisian'ny afo be ary dia mieritreritra mihitsy fa ao anatiny rehefa mahita ireny afo miredareda ireny any amin'ny sisin-dalana amin'ny andro alina eny amin'ny lalam-pirenena. Fantatsika tsara koa fa sarotra dia sarotra ny miady amin'ny fanondranana ny harem-pirenena rehefa tsy ampy ny ompelan-tanana tompona andraikitra amin'izany, indrindra rehefa tokony toto-saina ny fanageazana. Mandeha rano no sy maintsontsika. Rehefa jerena tokoa ny sara avy any amin'ny zanabolana any dia hita fa ny sila atsinanan'i Madagasikara sisa ny rakotr'ala, ka ho sarotra dia sarotra tokoa ny hatratra ny tanjona napetraka anatin'ny fambolekaza ataontsika isan-taona ireny raha toa ka sisa tavela eo ary tsy voakarakara tsara intsony. Misy filany zany amin'ny ady amin'ny famaizan'ny ala sy ny fanondranana tsokotsoko ny harem-pirenena. Izany dia tokony andraikitra ireny sampan-draharaha rezionaly ny sahana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ireny na itsitsika hoe DRED, kanefa tsikaritra fa tsy ampy ny enti-manan'izy ireny. Hany ka tsy maintsy ny tompona andraikitra ambony ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra no voatery hidiny fotony hanampy azy ireny isaky ny misy loza mitranga. Tsy mipetraka tsara izany ny fitsinjaram-pahefana ara-teknika satria ny famondrana andraikitra dia tsy narahana famondrana enti-manana tsara, kanefa ny fitsinjaram-pahefana ara-teknika no singa hampahomby ny politika mpanjakana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Razoina ny olana fototra dia misy fahampiany teti-bola-mpanjakana natokana ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra mihitsy. Ka jerentsika manko ny lalàna mifehy teti-bola-mpanjakana nitsipantsiana tamin'ny 2024 dia hita fa 2,9 ny teti-bola-mpanjakana natokana ho an'io ministera io ary latsaky ny 4,7 mihitsy ary tamin'ny lalàna mifehy teti-bola-mpanjakana 2023. Marina fa sarotra ny tsinjaran'ny teti-bola-mpanjakana io, kanefa le filana amin'ny fiarovany tontolo iainana dia mila jerena akaiky, ka tsy rendrarendra velively zany ny famondrana ny enti-manana makany amin'ireo sampan-draharaha rezionaly ireo fa tetika hampahomby ny politika mpanjakana amin'ny fampandrosoana maharitra. Tsy voatery reny angidy-by entina hamonoana afo sy hitaterana entana vonikazana ireny ny ilainy saparitra, fa fitaovana sy enti-manana ho an'ny sampan-draharaha rezionaly. Rehefa mirindra tsara ny asan'izy ireo dia azo vokatra azo tsapahitana ny tsara tsika eraky Madagasikara iray manontolo. Ny fampandrosoana maharitra dia midika fa mila mijery lavitra anatin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Efa hita zao eran-tany ny voka-dratsy ny fandringanan'ny ala sy ny karazana zava-manan'aina maro dia ho tonga amin'ity trangan-javatra ity tokoa ve ny vahoaka malagasy hoe manjifa rivotra tsy natao tsony hitsabonan'ny aretin'ny tovam-pisefonana ny coronavirus fa iainana tsotro zao andavanandro. Maro ny zavatra mamaiky eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy azo sintsoniavina ny fiarovana ny zavaboary. So ananan'ny taranaka fara-mandibotsiny eo isika sanatria ve lasa isika ireo razana mila foazina hiady vomanga satria tsy nita. Ka androany dia mangataka ny gouvernemanta mba handinika fampiakarana ny anjara teti-bola ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra anaty volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-mpanjakana. Totika aminareo solombavam-bahoaka koa aho, solotena ny vahoaka, ianareo loolona solotena ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Mila dinihanareo izany any anatin'ny asam-boamerany, mila anaovanareo adivitra mafy dia mafy zany amin'ny fampandaniana ny lalàna amin'ny feny teti-bola-mpanjakana. 2,9 isan-jato, 4,7 isan-jato. Tsy ampy velively zany raha tena te hametraka ny fitsinjaram-pahefantsika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Na dia tsy voatery ho marina foana ary ilay fomba fitenin'ny tanora hoe rehefa misy ny sira dia hainy mahandro. Farafaratsiny rehefa misy ny teti-bola ho an'ny ministera dia afaka mangataka tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy sy ireo solotena.